tonga amin'ny fotoana ny lakatra isika izay manolotra kafamina sisiak'Andriamanitra. Fantatsika faraka ny tongena ataon'i Mosesy eo anatin'ny boky lalàna faharoa Deutéronomie dia misy hoe pasamy olona zay fantatsika zay fanatitra zakany aby araka fitahina zay mety tompo Andriamanitra eo Deutéronomie boky fainany zay manome ampahina ny tian'Andriamanitra. Ny hiravatra izany ataony rahavavy-dolana hidera n'Andriamanitra ianareo mpanompo ny fiditra hiderana